matsay isanandro zay matsay hiranao no hirainay vitsony kamboty mandrapionarysy goodbye navelanao izahay fenao lalakafindray tozary nofinofy ro fotoanany sinao atramizay misonany kanto a no di mandrinono raberanto e zaro tsangambato e tsavakabonay ato a makaheriny vady amy manjanane siro manamanjo kade mandriabiadanane atao ahoana mo mbola amin'ny alahelo lehibe no ilazana fanatsoniny ao ambony tompoko latotro azy narazavitra lama miaramila kilasy voalony nandritrany kombatany mali nalavo anyty tompoko lavatsika ty voninatra ho azy mandrakizay dory handro fiadanana ny ilany kristy apitapitao fahitany rabe mananjara nandao ato no condoléance indrismantsy toyny matory izy ny fa tsy maty malahelo amlaza fa hitompoko latolotra raha kotony ainy zay mpanao gazetiny radio bongolava de mbola namony ainy misona ny tontolo makahiry ireo manamanjo manontolo fa volakandro ny akinana ray minitra fahanginana manasanao anarabavao vavao antsary vavao antsiry vavao ankiry tsy mitanily salamadolo tsika zondray vony fakahita manahoana ny covid manahoana ny atsika manahoana ny ekonomika manahoana ny politika manahoana fisainona fa oviny ty vovita mbola salama tsara ny mpanolotra re olona maheno tsirokanina mbola tsy tsetsin'orona ary tena vonina izarany vavao ary hakaherenao amy tonina sikilao mianomboako azy ry vahoaka malagasy nilaza filazana manjony BMH fahafatesan'olona mihoatrany dimapolo avy amin'ny hôpitaly eto amy vilona daolo etsendaniny manao fangatahana ny havana hoe tarobalevona le razana eny amy fasambahiny anjanahary eny rehefa tsisy manaiky leo ny razana iteny ny olona maty am'izao de betsaka tokoa fa tsy fantatra mo zany na hoe covid avokoa ny vahoaka mahatsapa fa faty tsy normaly zay avoakany profesora oniny ofisialy zay le zavatra mahavovely amy lapoaly makaherin'ny profesora aloha ny tenanay fa de tsisy fitsaharana mihitsy izy hatram'izay nizaran'ny atotanisany ty corona la atotanisa tsy mitovy ny makakana ohatra tamy raiky amby roapolo jolay atotanisa amy faritra boely tam'izay nitranga vavao dimy amy telopolo ny ofisialy nefa anankiray olo tamin'ny andron'io akoatran'ny faritra boely de mbola ny teny ny député citeny 23 kazany ty atsimo andrefa nafatelo nareo aza maniry fafatesana flera zoky anankiray de mahasa mamaly fa zay avoakany profesora olony ofisialy fenam-pirenena io ka aleo azava tsara raha tsisy taratasy ny foity zay tsy nalala ay efa narivo ny vo eto gasikara oeraoera beka le hoe mahavoafeny ara mariana fity taratasy ny foity tampoka zay nataony ministra himadiahimady de efa angatahana amy mpiara-miombonantoka aleo ovakiko zay ny tena mapety azy ay madiny nanaosony fa miakatrakatra ny epidemia ka noho izany manao rekety amintsika ho aedina amy covid ty tsy fampina fitaovana ryanina no mahatonga na hinany angano anarivon'izay ny mararina ny amy varitra na kapitala de mba mangataka loso de mba mahazo ihany mba ireglevana ny fahasalamany fa nakazy posy de mety vona zany izay mora havana ilay fangatany tabariko avetrany fanambarany natatrany gouvernement tamy fangatany fa tsy mba nisy resaka mba hoe ny fampiarany tsy mahavoafeny ny asa ministry fahasalamany efa hoe efa mezaka ho any fanjakany madame lalatina ko
de modikisa eo efa vatana tompoko ny adetsenanareo ninninna ataonareo za mazaka mpanakiny lesy pourcent valololotiny sao ke mba mpitondra tenony gouvernement tena manimba imagine le président zahay manohana professora ahimany de sorteo mo izy fa za isika vao miaty rinarakotomanga so de misy ambarenao ye le taratasy efa fomba fanao de fa stade firitsika ranony hevitrao stade mamasina efa mandray zao de ona koa nareo le malaza fa miadetrano tsisy an'izany fa justa manala amoamo ninninna ataonareo za mazaka mpanakiny aza miantsy sy poursa koa ianao fa mba manginy afao angela latina fa am'se je suis marigola malefinna tetonao te efa tsisy meno izy sady manakorotana masamana pakevitra amy tenany manokana fimbetsaka nanao lesika eto amy firenena tsy mba voafeniny asany tsy mba manetry tena ny vahoaka tsy mifidy azofilo raprese mba esory amy toeranizy elo ray minitra fa anginana ho any madame be basaka ialabala vao may problème de zay le tsiksitomany yamany zay tany andalovana manohanahy maty syndikany fahasalamana mbola manohanazy de tsainareo hoe afabaraka amy firenena mijery France 24 menatrano tena Mikael Borja mihitsy no taxilela à Madagascar y a pas de respirateur nga rehefa nahazony prix polizera de nalalitra mitsidina to de reportena fa le fangatahana ohatran'ny efficace ny fanesiny famatsiana rehetra vany andafo engane ifoity daholo ny taratasy de azo fanampiana ny vahoaka malagasy tiako zao de nisy taratasy mifoity mbola tsisy soni mbola tsisy mifity lekisisiny nanoratra ny vakiny de hoe fangatahana publicité fa lava be Ansaramanitra miavaka miaraka amin'ny Telma fianamidy roa polisy an-dadobe zao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Un projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia Domiciliation, création et modification de votre société, à domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia Domiciliation, le partenaire de choix en investissement. Amen Communication, tous vos vœux seront plus qu'exaucés. ty kosa de mba vavao efa normandray notokanana ny 5 jolay ny centre de traitement covid-19 tsy izany hendraikitrazy mofarrachef nikanjany mamasina moa no nanaovana azy afaka mandray marary 500 indrindrindrindra ho anareo le forma grave sady mikohaka mevina no manao lamako misaotra mipitondra toizy fa mafinaritra de aza etiany fa mba asokony any faritra ary ny malagasy mbola taraiky any ivelany mba hitady avika ny vodiany eto toerana nefa oka ihany fa tena tsy poinsa mihitsy so rehefa tonga ty alefanareo kotisy ohatran'ilay naiboka ambato miravavy miseseony ny atoka ny fandefasana azy ho any amin'ny faritra tiny question malagasy ohatrany ahoana ny mahazo autorisation nga rehefa ampiasa ambasady tena important nefa ny razana tsekena ho any amin'ny région tsakitsako izay de ataovy silgoma fa tsy isaky ny metsika de anondrana foana ty fandikan-dalàna ty koa manahoana ilay vahoaka koa ane de mampiteny mone teny mbo manarina de efa tsy rarony loatra olona 12 de amonjy didipotra ao ny mpamonjy bara de ao koa ny mpanao bolina marenina ve efa hoe tsy masy mamory olona teny kady fotsy moa de tena mandaginina kofy boibeta be any anatina tanàna eo mijorojoro tsy fantatra anao inona plus tsisy manao arotavany miakamy tsy enekanja ihany misy anaty Facebook bande anakiray ny pibata anaty groupe hoe ho any GT ande tamatavy MP na appelle direct amiresaka kale mampalahelo sady mampime fa nifoka zaridaina ve tamin'ny confinement ka rehefa te higadra ozy rasefo MP tsy message privé fa message prison na de eo azany fandikan-dalàna fa eo ihany ny fanararotana fahefana zay nataony rasefo tany ilagagatany mitovy am'le tany tamatavy tany ihany misy bandy tsy salamasaina anakiray no tsy nanao arotava kosa tam'izay rehefa nosamborina de namaly le dala notifiriny rasefo ka de voan'lay bala ny vahoaka iray tanàna de tezitra fatatra ka niteraka greve be io tany ilakaka miato mifitifirana
de tsy haiko na tsy salamasaina le miaramila de tsy haiko nanjoany retsy zandary tsy mifakahazo resaka ka de ny famaly ny afara amin'ny fifampitifirana zany anankiray naratra mafy niditra hôpitaly everiko fa zandary manao tournazy nefa le izy ohatrany tsisy trikazy ny any atsimo karazana dahalo tsy lany nareo nefa mifamony saminareo ihany ny akoatra zany de zao telomady manolotro anao fiainam-bidy mitohy fony ena 20% ny smartphone teloma safidiko voalohany malagasy misaotra tompoko misaotra anao misy saotranao nanara